Araka ny voalazany filohan'ny antenimieram-pirenena iny dia efa ty amin'ny antenimieram-pirenena nolazainy ny fitoriana izay nataony ZNZ ho an'ny filoha Andry Rajoelina. Ny zavatra mahagaga anay aty amin'ny fanoherana dia raha miresaka ny ministry ny serasera izay mpitondra tenin'ny gouvernemanta dia milaza fa vazaha ny filoha Andry Rajoelina, zany hoe efa nisy ny fanesorana tsy ara-dalàna ny maha-malagasy azy. Dia variana ihany koa zahay raha ohatra ka amin'izao fotoana izao lasa malagasy indray izy dia mametraka fitoriana ny ZNZ. Zay no mahatonga anay hoe tokony ifandamina tsara ireo zay pomban'ny fanavaozana, satria tsy fantatra intsony zay zavatra lazainy zareo toa mifanipaka toy ny valalan-karona. Ka ho anay manokana mitazona hatrany ny ara-dalàna sy ny fanarahan-dalàna. Mazava fa ny transition constitutionnelle araka voalazany ministra ny serasera dia ao anatin'ny fanajana izay voalazany lalam-panorenana ity fanjakana mijoro ankehitriny ity. Koa raha ny lalam-panorenana no jerena dia mahasadaikatra ihany ny fitoriana izay ataon'ny ZNZ ny filoha Andry Rajoelina, satria raha hanao an'izany izy dia tokony hipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe tena association na fikambanana ara-dalàna ve ny ZNZ, ny forona manana resepse mazava ve ara-panjakana, satria tokony izany aloha no ingany raha ohatra ka hiroso amin'izany fametrahana fitoriana izany izy. Ary voalazany lalam-panorenana ihany koa fa ny filoha Andry Rajoelina, ny filoham-pirenena, fa tsy hoe ny filoha Andry Rajoelina ihany fa nizaniza filoham-pirenena mitondra dia tsisy afa-tsy ny haute trahison no ahafahana miapanga, ary deux séances no valin'izay raha ohatra ka mitompona ny fiapangana ny filoham-pirenena.